ny birao mandrafitra ny tanora dinina. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'izao takariva izao tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa naratsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo indrindra fa taoriny antso fanarana izay nataony mpianatra mipetraka eny amin'ny site Akato sy Ambatomaro Omaly izay notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao dia nilazany anatanteraka hetsika goavana mahakasika ny tsy fisindrano eny an-toerana izy ireo. Niroso tamin'izay fanankanandalana sy fandoroana kodiarana izay ary izy ireo any androany ary nilaza mihitsy fa tsy hanajanona ny hetsika intsony raha tsy misy ny vahaolana maharitra avy amin'ny tompona andraikitra. Nzavandre Mahefa sy Mathieu Prince. Raikitra indray ny dorim-pneu sy ny fanankanandalana nataon'ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny site Akatso io maraina io. Saika efa isan'andro izy ireo no manao hetsika fanairana tahaka izao, na andro izany na alina. Tena moa ny fijalindrano nenan'ireo mpianatra efa ntaonany maro. Ho an'ny Omaly nanome 420 ora ny tompon'andraikitra izy ireo hamahana ny olana. Tsy nahita mbokana nefa izany ka izony afara tamin'ny grevy izao indray. Adiny ray ny mpianatra tompo matsaka zay ny rano mandeha aizy io eo amina ihany fa amin'ny firozinareo amin'ny ray alina vao mandeha rano ratsaka amin'ny roa sasany dia imaginevonareo hoe misy vehivavy sanatsiny resaka ny rano bahazony ohatra ny milatra any ambany izy amin'ny rano sohoa zay atao hoe 500 ny ray rano 15 litre no andrahoana sakafo no isasana no mbola anasana lamba iborosina nify anaovana dosy na de zay andro mizaly zany re mpianatra ty Antananarivo hianatra hanahoana fifatona raha mianatra zay nefa misy vehivavy masisy eo anilanay eritreretinareo zany na mety lehilahy le fofokelika ka tiako resana zany ity zavatra ty tsy mijanona fa sy mila zavatra à court terme zay tsy am problème rehefa mandeha ny rano de misy grève atao zao de alefa atao une journée fotsiny de 2 jours de matsakatsaka kely aky de mamangiliny fa mila zavatra à court terme si bonbonne fa les pompes no alefa agogo fa tapatapaka to pipinda zakely. Leo ny fampanantenana sy ny vahaolana vonjitavanandro fotsiny ihany izahay hoe hatrany ireto mpianatra ireto. Pompony jirama mandeha isan'andro no ilaina hoy izy ireo fa tsy be izay tsy mahavita ny filanay amin'ny fiainana andavanandro akory. Ministère nanao rencontre terrain MCC tam député de tsy maintsy zay moa. Firy olo agnatin'ny ministère mes presse zafady. Directeur manko tadi afaka. Roa fotsiny na ray. Roa nefa misolitena ministère tonga teo tam zoma Ay sultan kosa nareo. Maina sy vanareo rananay ra zay lizy. De zao zaiko. Ny solution tsika de miresaka anaty braor zareo. Efa natao zany dia. Tsika. Resaka anaty bureau domena vola kelikely misy mena vola kana tam zoma. Sisy vola le izy fa zay zany eto zay eto. Le rano mila mandeha. Talenjirama le faso ty zany tena mariny. Talenjirama de technicien le zarena de taratasy mandereny. Zahay zany sy ny grève androany. Raha toa ka hoe le resaka ambony latabatra satria ny lamma. Fa le resaka ambony latabatra tsy misy fanajana sa tsy vita zay fa atao tsintsina mpianatra. Ino moa zany hoe tsy fanajana maraka atao tsintsina zany. Zao le izy. Nandefa taratasy zahay, taratasy fanajana eo amire tompona andraikitra Mahefa zay ataoko hoe mahavoavany lay olana tena marina. Iza daholo ireo. Ny jirama ministère an-drano mesi presse ny am croix ary ny honorable député lante zay ataoko hoe miadidiny ety am deuxième arrondissement ny zavatra nisy de tena mampalahelo ny croix complet andefa solotegna député lante ny amby ny tompoko de tena nasolo tena ray de tena eto manontany fa ngany ny ministère nga olo anakira ihany misy ola betabe ny ao misy protocole ny ao misy dafy misy ireo sy mba nalefa ty ohatra zay koa ny jirama ka izahay zany dia tsy manaiky zahay. Iamafy ny antsika hoe hatrany ireto mpianatra ireto raha minimanao be marenina ny tompona andraikitra sy ny fitondram-panjakana. Raha tsy aivina saika fa irano avokoa ny akamaroan'ny farotra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha dia fialan-tsiny vahaolana entana andeha miantsaina ny vahoaka ihany no aroso ny tompona andraikitra fa tsy misy ny vahaolana matipaika amana tanteraka ity olandrano eto Madagasikara ity.
tsy ny eto Antananarivo irery ihany no miaina izay tsy fisiana rano izay fa any amin'ny faritany Antsiranana ihany koa dia misedra olana amin'izay tsy fahampiana rano izay. Efa samy mahafantatra io olana rano avokoa nefa ny tompon'andraikitra any an-toerana 5 taona mahazatra dia tsy manana vahaolana maharitra hiadina amin'izay tsy fisiana rano izay. Efa nisy ny fampanantenana vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra 5 taona rava ho azy izany hatreto. Fa nampanazavana eo amin'ny sariny MBS Antsiranana. Amin'ny fiainana andavanandron'olona ny tsy fisiana rano. Manam-pirofo zay ny be-davatra ny feno tamin'ny fanjava marsy taona 2020. Tapaka tanatin'ny herinandro araiky mahery ny rano teto tamin'ny tanànany Antsirana. Raha atao tsy ahy dia nisy fahasimana tsy nety rano ny fitaovana famatsiany rano ny jirama conducteur miisa 2. Tsapa tamin'izay fa miakatra tanteraka amin'io rano jirama io ny ankamaroan'ny olona. Velon-taraina ny tolona natao amin'ny tampatotry rasera Facebook na teo amin'ny korana andavanandro. Manoloa izay mahatsiany mananandraikitra izay etsika fanahy amin'ny mahavonona ny firaisan'olom-pirenena miseda amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy alena voajanahary tsara tantona eto amin'ny faritry Diana. Magnara-maso akaiky izay toejara izay zahay mba tsy verena. Toren'ny fanadinadina nataonay dia naharefa ahina iverina ny fahatapahany rano io raha miditra amin'ny vanim-potoana asara. Ankoatran'ireo conducteur voaverina tamin'ny 2020 reo dia efa tranainy ka mila fanavaozana maika ny fitaovana. Noho izay izahay avy amin'ny hetsika fanahy dia manao izao fanambarana zao. Efa niresaka ihany izahay tamin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny jirama ary milaza izy rehefa efa mikaroka vahaolana ihany. Kanefa mbola tsy voava izay hatramin'izao. Nefa miditra amin'ny vanim-potoana ny asara isika izao. Raha izay ny tany Antsiranana tany dia vaky kosa ny ady eo amin'ny sampino amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ao Antsororokavo Fianaratsoa ao. Nakatona vonjy-maika noho izany ity fiangonana ity noho izay disadisy eo amin'ny sampino izay. Bags Andrianantsy MBS Fianaratsoa. Nahagaga ny fiarahamonina ny tranga seho teo anivony fiangonana Jesosy Mamonjy omaly satria dia olona marobe mitabatamba miaraka amin'ny sora-baventy ary dia nidirana mpitandro ny filaminana ihany koa teo anivony izany fiangonana Jesosy Mamonjy izany. Nisy ny tsy fankazaho-kevitra teo amin'ireo sampindro ka nahatonga ny savorovoro. Nisy moa ny fikasana hanositra ho mpitandrina nandritra n'ity andro omaly ity saingy tsy tanteraka izany noho izay hevitra tsy mitovy izay. Lazay nary fa tamin'ny omaly aloha dia nomena an'ireo pasteur tatatsorokavo ny attestation de dépôt de requête zay mitondra ny laharana 7/2/2024. Io dia mampihantona ny fanatotosana ilay décision raisin'ny préfet zay mitondra laharana 7/3/7 zay marina fa io décision io dia nagnome alalana indray hanatotosana an'izany fansorana izany ka nolavina zany avy eo amin'ny tribunal administratif dia manamafy ny article 7 amby 90 ao amin'ny lalàna 2/5/2020. Tsy azo tanterahina izany io fansorana io androany araky ny nambarany tia article ity. Zavatra nitranga nefa ry raha lasy anabavy namana ny fanaraky zay omaly teo anivon'ny commissariat central fa misokatra ho an'ny be sy ny maro ny fiangonana androany fa ny fansorana dia tsy azo tanterahina araky ny lalàna zay napetraka teo. Tamin'ny nora sasany ka hatramin'ny 7 teo zareo dia efa nikonokonona hanao fansorana ary eo andalam-panaovana an'izany zareo nitratra anay ka lasa niteraka savorovoro hatratra amin'ny vavahady tonga tao anatin'ny fiangonana. Ny loharanom-baovao ihany nahafantarana fa efa nisy ny antanatohatra maro isan-karazany izay nalehan'ny andaliny sy ny ankilany noho ny fisian'ireo disadisa teo amin'ny rotota.
nisy moa ny fahazahoan-dalana izay nomeny eo anivon'ny prefecture ary nisy kosa ny fandravanana izany teo anivon'ny tribunal misarana ny ady atao amin'ny fanjakandra ny enjandro ny tady teto ary samy nanany heviny rototaka voatery nitantsehatra ny mpitandro ny filaminana vokany nakatona vonjomaika aloha ny toera-pivavahana ny andro ny alahady io ihany mba hialana amin'ny zava-misy sy ny fifandomana mety isy eo amin'ny rotota Iverne eto Antananarivo kosa indray isika atao anatin'ity ny vava manaraka ity dia velarantany mirefy 5 hektara etsy Anosy be andrefana voalohany firaisana Antananarivo renivohitra fivondronana Antananarivo faefatra amin'izao no hiarany fandrahonana fibodona tany ankehitriny io velarantany io izay ahitana tokantrano 450 tafo ary olona manodidina ny 700 eo avotra solondray be sy Mathieu Prince. Matory anaty tebotebo ny vahoaka madinika amin'ny tsindry ataon'ireo olona mahitahita sy malala olona amin'ny fitondrana ka mibody tany itsieroa amin'izao fotoana izao. Tsy misy hatrany ny toy ny fitarainana izay ataon'ireo vahoaka madinika satria anjakazakandreo tsy maty manota ny sehatra rehetra raha ny fanazavan'ireo mponina. Raha ho aneto amin'ity fokontany sy Anosy be andrefana ity izao efa nisy ny fandrahonana fanodanana niatra tamin'izy ireo. Tsy nandray andraikitra nefa ny tompona andraikitra teny an-toerana fa nitaza-potsiny manoloana izany. Tamin'ny 1930 nefa ny ty tany ty no vita fanajariana voalohany zany. Taty aoriana ilay izy tsisy nanajary dia izay vahoaka mponina Anosy be andrefana voalohany zany dia manao fitarainana feno e. Satria misy olona zany ao ambony ao milaza fa manana an'ilay taratasina tany. Fotoana maro nipetrahanay teto nefa tsisy ninino no fisolosolona ny vasata ny vandrina hatramin'izay ny sefoky tany fandimbindimbo maromaro izy ireo. Ankehitriny nefa nanitikitika amin'ny saimbeso maro lay fanetsiketsehana sy fanohitohinana an'ilay olona mipetraka eo ambonin'ilay tany zany. Fa laza ny andro zareo ny tany tamin'izay izy nanitikitsika anay izay. Milaza fa misy olona manana an'izany hoe tany. Anana ny andrahoana fotsiny hoe andrava hoe anao anan'ny izay vahoaka zany ety Anosy be. Dia tsy zakanay zany tompoko lay fandrahonana miseho isanandro. No sola amin'izao président amin'izao nefa ny président pokotany amin'izao nefa ny somary manao tsindry azo lena kely any amin'ilay vahoaka. Dia manao fitaranana aminareo zay tompoko. Mipaka any amin'ny fototsofonareo nga amin'izany fitarananay zany satria tena mahatsiaro fangirifirina amin'ny mponina Anosy be andrefana voalohany. Miezaka izany manatsara miroso mikarakara amin'ny zavatra rehetra tokony mety atsara zavatra. Io tany io izay 70 taona ny maro no ajarian'izy ireo ka izo mitady isy hanao didiny be sandry izao. Tsy ekena ny fanaovana tsindry azo lena ka iantsona ny tompony andraikitra hijeriny zava-misy ho hatrany ireto mponina ireto. Izay mponina sy vahoaka izay monina sy mipetraka eto amin'ity Anosy be andrefana voalohany ity firaisana Antananarivo renivohitra fivondronana Antananarivo faefatra dia manao izao fitarainana izao. Tsy ekenay tompoko ny fanaovana tsindry azo lena mitranga sy miseho tamin'ity taninay ity. Angatanay fijerena manokana tompoko ny momba ny mahakasika amin'ny tany izay anananay petranay sy ny taranakay amin'izao. Izany tany izany efa no ajarianay nandritra ny 50 taona maro kanefa dia misy nefa nisy mibody sy mandrodana fotsiny izao. Koa manaitra sy manao antsoava aminareo tompona andraikitra voalohany mahakasika izany ny filohan'ny Republika ny solombavam-bahoaka koa manantena ny fandraisana andraikitra avy aminareo tompona andraikitra mahefa tompoko izahay mba jereo sitondreo vahaolana ho anay vahoaka madinika. Very fanambola velona izahay manoloana izao raharaha izao ho hiatrany ireto mponina ireto. Tapidalakale tanteraka izahay raha toka miroso amin'ny fanodanana ireo milaza ho tompony tany. Mitoetra ny koa ny fitarainana ny tantsany amin'ny faritra aloatra mangory iny amin'izao fotoana izao vokatry ny fidangana ny vidinjezika. Anisan'ny miaina ny fahasairana nateraka izany ny mponina ao amin'ny fokotany andingandingana Ambatondrazaka izay manao antsoavy ny tokony hijerena azy ireo. Ny Rendriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. Sempotra tanteraka ankehitriny ny tantsaha ao anatin'ny fokotany nadingadingana commune suburbaine Ambatondrazaka noho ny fidangany ny vidinjezika. Milomay izy ireo mitady vonjika nefa ny mpitondra tomini mikipy sy manentsy tadiny. Fokotany iray anisan'ny malaza amin'ny tontolon'ny fambolena raha adingadingana saingy noho ity fahalafosany ny zezika sy ny kojakoja ilaina amin'ny famokarana ity dia very fanambola velona izy ireo. Dia ny zavatra mampalahelo sy tena mampiroso fahananay tambany vokatra mihitsy dia amin'ity fambolena ity dia tena mijaro sy fadiranovana ny vahoaka. Inona ny antony? Ny vidiny zezika lafo dia lafo.
ny zavatra atao nefa tsy hita zay tena vidin'le zavatra atao amin'le zezika amin'ny fahalafosany dia mijaly tanteraka ny vao atam-panivohitra satria nahoana tsisy bizetso le ambanivohitra amin'izao fotoana zao fa tena mijaly fadiran'olona ary tsy misy zay tsy mikaikaika amin'ity fambolena ity aminay ambanivohitra ty satria ohatriny mividy zezika taloha asa na 700 mividy zezika taloha amin'izao fotoana zao nefa tafakatra 4,000 ny kilao ny zezika aiza tompony iainan'ny mpamboly satria io mpitondrantsika ankehitriny io dia tsy mijery ny tatsainy intsony amin'izao fotoana zao ka mijaly fadiranovana zay mpamboly aty ambanivohitra ka noho izany mba entinareo any ambony any entinareo any amin'ny ara-manonjy any zao fiaonay mijafajafa zao a momba ny fambolena sy ny fijalianay mpamboly amin'izao zavatra ankehitriny iainana izao ka dia mijaly tanteraka ny mpamboly ringa ho an'ny mahajanga kosa indray sika atao anatin'ny toy ny vava manaraka dia mahatsiaro voahelikiliky ny mpitondra fanjakana ny mbe antitra mpandray fisotrondronono ny asa tamin'ny sehatra tsy miankina ny mahajanga amin'izao tsy arakaraky ny fangatahana natao fony izy ireo mbola ny asan'ny zava-misy amin'izao samy mamonjy MBS mahajanga kamboty veray aman-dreny reto mpisotronono eto mahajanga amin'izao fotoana zao indrindra amin'ny sehatra tsy miankina satria natao fanjakana tsinotsinony ny fanamezan'izy ireo a ny mpisondronono nangataka mantsy zareo tamin'ny fotoan'androny mba raisina isam-bolana izam-pisondronono izany nefa ankehitriny ny karaman'izy ireo ihany no zarana anankitelo no raisindreo isam-bolana nefa tsy izay ny fangatahana manoloana an'izay dia nanao antso aby izy ireo amin'izao fotoana izao fa tsy nanaiky kosa niseho amin'ny fahitalavitra amin'ny fanambarana fa manao antso avy aloha amin'ny voalohany izao dia misy ireo namany izay miasa fataonany maro dia remboursement-trano no azo nefa dia maro ireo a lasakemboka izay nalohany teo ndevinkinapsa izany akoatran'izay dia betsaka izy ireo no mikambana anatin'ny association izay misy eo amin'ny dimanjato mahery eo voakasika an'izany ny avy ao amin'ny sodema fifabe maro voay sy mantere damboanio ny siba ny fidim ny sirama ny soktam mazavawil somapes sobebo atao za fangatahana izao alefa nitompona ndraiky tsiraray avy mba tsapan'izy ireo a midina an-dalambe sy anao fanambarana mafimafy kokoa noho izao rehefa tsy mivaly ity fangatahana izy ireo ity tetsy ampy filoha kosa no tanteraina ny fanolorana ny andiany faefatra amin'ny vaccine Johnson & Johnson avy any États-Unis ny atoandro teo izao no natao dia entina hitsinjovana ny vahoaka malagasy mba aharesy ity valanaretina Covid-19 ity avotra solondray be sy Mathieu Princy roa isanjato ny vahoaka malagasy na ny 420 sy 5,000 sy 4,3 hatramin'izao no navita vaksiny ara-dalàna raha hoaniny eto Madagasikara manokana antotanisa izay ambany dia ambany hoarina amin'ireo firenena afrikanina hafa antony tsy nampavitrika ny olona ny tsy fampian'ny fanentanana ifotony sy ataony tompony andraikitra kanefa tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny any aloha hatreto no vahaolana afaka adina amin'ity aretana mamely ny firenena manerana izao tontolo izao ity. Pour représenter l'Alliance pour la vaccination, l'importance de se faire vacciner. C'est la vaccination qui a permis à Madagascar d'atteindre le statut de libre de la polio, d'être polio-free, de supprimer la polio sauvage à Madagascar. C'est la vaccination qui, en 2019, à travers la vaccination de plus de 8 millions d'enfants, a permis d'arrêter une épidémie meurtrière de rougeole. Et c'est la vaccination qui nous aidera, ici, aujourd'hui, dans les mois qui viennent, à contrôler cette épidémie de Covid. Il faut se faire vacciner et le vaccin marche. Il faut se faire vacciner, le vaccin fonctionne. Il faut encourager les autres à se faire vacciner, car le vaccin est la seule solution pour contrôler cette épidémie. Et cela va se faire à travers les efforts actuels, à travers les vaccinodromes. Mais cela doit se faire également à travers tous les centres de santé, tous les hôpitaux de Madagascar. Nanolotra vaksiny Janssen miisa 2,3 sy 3 hetsy ho an'ny vahoaka malagasy ny États-Unis tamin'ny alalan'ny mpiandraikitra ramonina eto amintsika. I États-Unis izay laharana voalohany amin'ny fanampiana ireo firenena maro amin'ny fanolorana vaksiny mamaim-pony. Nanamafy ny mpiandraikitra raha Amerikanina fa i Madagasikara sy États-Unis dia toy ny mpirahalahy mianala izay fanasehony tamin'ny fiarah-miasa hatramin'izay. Itoy hatrany izany indrindra amin'izao ady atao amin'ny valanaretina izao. Since the beginning of this terrible pandemic, vao nanomboka ny valanaretina dia teo anilan'ny vahoaka malagasy hatrany ny États-Unis niara-ny soroka sy ny tsabo
ary nampanao vaksiny adina amin'ny covid-19. États-Unis no mpamaty vaksiny fanefitry ny covid lehibe indrindra eto Madagasikara ary fifaliana ho ny manambara fa omaly alina dia nahatonga vaksiny amin'ny vaksiny Johnson & Johnson efa mahery ny ray tapitrisa mahery ny fatrana vaksiny nomeny États-Unis any Madagasikara. Toy izay efa nomeny États-Unis teo aloha ihany tamin'ny alalan'ny Covax hanampy amin'ny fahazahoana vaksiny azo antoka sy ara-drary no avoaka malagasy amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny faritra rehetra eto amin'ny firenena ireo vaksiny izay nomena ireo. Ensure that the Malagasy people no tanterahina tetsy amin'ny vaccinodrome sy raha-pifolomo ny fanolorana ny vaksiny andehan'ny faefatra avy amin'ny États-Unis androany. Ny olona 12 taona no mihoatra no afaka misitraka izany izay efa miparitaka eny anivon'ireo toeram-pitsaboana fototra sy lehibe ary efa misy ihany koa ho an'ireo faritra maro eto Madagasikara. Raha tsy ahivina efa nanolotra vaksiny Pfizer misy 7,747 ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa États-Unis ny 20 novambra lasa teo kanefa tsy mbola nisy fandaminana no entin'ny fanjakana ahafana misitraka izany. Ny vaovao tapatapany kosa indray amin'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia iray mpianakaviana iray no maty andranto ao Ambohijatovo Antsirabe ny alahady tolakandro lasa teo. Lehilahy manao randonnée tamin'ny bisikileta ity matina telon'ny rano ity rehefa nilomano niaraka tamin'ireo mpiray taminy. Samba no nisy loza toy izao teo amin'ny rano io raha ny fanazavany mponina. Omaly alatsinainy moa vao hita ny vatana mangatsiaka n'ity iray mpianakaviana ity raha ny vaovao voaray hatrany. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia efa manomboka sy kelikely amin'ny fampielezan-kevitra amin'izao ny candidat ho filoham-pirenena any France. Ny an'ny candidat any Ery Ankavia Eric Zemmour manokana dia miompana betsaka amin'ny fampodiana ny olona mipetraka tsy ara-dalàna ny France ny politikany. Onja lalaina ranaivomanana sy Manora Andriamalala. Tafiditra ao anatin'ny politika ny Eric Zemmour ny fanamafisana ireo fepetra ahafahany teratany vahiny monina ao France. Isan'ny politika apetrany ihany koa ny fanafoana ny droit du sol, izany hoe fanafoana ny fizakan'ireo zaza teraka ao France ny zom-pirenena frantsay avy hatrany. Nasiany teny ihany koa fa ho amafisiny ny fahazoana ny naturalisation rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny tenany. Ankoatr'izay, teboka isan'ny nisongadina nandritra ny famirian'olona nataony ny fampidiana ireo vahiny mipetraka tsy ara-dalàna sy tsy manana taratasy mazava nefa monina ao France. No amafisiny ihany koa fa ho esorina amin'ireo olona sokajiana ho jiolahy manana zom-pirenena roa ny zom-pirenena frantsay. Marina moa fa tamin'ny famoriam-bahoaka voalohany nataon'ity kandidat ity dia nisy ny fifandonana goavana tamin'ireo mpombazy sy mpanohitra azy. Sokajian'ireo tsy mpombazy ho manao fanavagavaham-bolokoditra moa Eric Zemmour. Natomboka androany teny amin'ny kianja maitso nalasora ny fizarana kopia Vaovao andiany voalohany ho an'ny zaza mbola tsy manana izany eo amin'ny komina Alasora. Niarahany Salata amin'ny fanatanterahana izany ny ben'ny tanàna Alasora sy manandrina niaraka tamina mpiara-miombona antoka tsy miankina iray. Nzavandremahefa sy Tahiriny Aina. Fokotany 20 atao anatin'ny komina Alasora ahitana zaza miisa hatrany amin'ny 10 miaraka amin'ny komina manandrina no notsaraina sy nanaovana jugement supplétif tetsy amin'ny kianja maitso Alasora androany. Zaza sy tanora latsaka ny 12 taona. Izy ireo izay sitraka ny kopia Vaovao karakarainy ny komina Alasora niarahana tamina fikambanana tsy miankina iray. Mazava-dehibe mihetsika dia nohavindreto zaza ireto satria raha ohatra ka zaza anankiray no tsisy kopia dia tsy misy zany atao hoe existence na ny hoe mahizy azy. Miainga avy amin'ny kopia daholo ny anaovana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana ary raisin'ny Rotaria sy ny komina Alasora ho zava-dehibe izay hoe fandraisana andraikitra zay ho an'ireo zaza ireo satria izy ireo ny tsy nisafidy tonga ety fa izahay zany no atao hoe manentana miaraka amin'ireo sefim-pokotany ny mba ananan'ireo zaza ireo kopia ary atao matetika moa zany ny hetsika tahaka izao. Eto mahabe ny tanàna komina Alasora dia mampita hafatra ho an'ny mponina Alasora rehetra ho an'ny elakelatran rehetra any izay atao hoe any no isehony ny fiterahana antsokosoko amin'ny resaka hoe atao hoe zaza teraka ampiterahan'ireny renjaza ireny.
manatona ny be ny tanàna manatona ny be ny tanàna mivo ny birao koa manatona na koa manatona ny adjoint mba ifampiresahana hoe amin'ny fomba ahoana no anaovana kopia ho an'ireny zaza ireny satria ny zaza tsy manatsino nefa no aviny no tsonjovintsika sahady dia mba ialana amin'ny jugement supplétif tahaka izao isak'izay matsiaro zany dia mba aleo mifampiresaka manatona dia mandondona varavarana fa mandray aza matahotra mihitsy tsika miditra birao fa ifampiresantsika ny amin'ny hoe amin'ny fomba ahoana no mba ahafahantsika manamboatra kopia ho an'ireny zaza ireny ny mpiara-monina rehetra zany dia mba mandraina ndraikiny miaraka amin'ny chef pokotany sy ny chef quartier ny carte mobile ny amin'izay fanetanana izay tsy hijanona teo akory ny hetsika tahaka izao ho iatrany ny be ny tanàna fa itoy ary tanjona nisitran'ny vahoaka rehetra eto amin'ny commune izay taratasy anisany manandanja eo amin'ny fiainana izay tafatsangana ny alahady-tolakandro teo ny biraony tanora aty Madagasikara amin'ny fokotany andingandingana ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatondrazaka toy izao indrindra ny taty bavoniry Andriana Arvony MBS Ambatondrazaka antony natonga ireo tanora ao amin'ny fokotany dingadingana commune suburbaine Ambatondrazaka nanangana ny jeune team ny farany herinandro teo dia ny fahatsapan'izy ireo fa tsy mahavaolana itsony ny mpitondra ankehitriny zary lasa tsy manana no aviny ny tanora noho ny tsy fisina azy ary fandidika dia andao mihitsy anangana fa matsaro mijaly tsika fa tsy mitovy ny teo aloha mihitsy le fiainana dia anangana mihitsy tsika mba idina amin'ity zavatra ty mba ialana amin'le fasirana fa sahirana be mahatonga resy lahatra anao an'le rotsaka ao anatin'le jeune team zany raha eto Madagasikara dia ny tanora ny be indrindra nefa ny fananana asa ho an'ire tanora re dia tsisy ary ny faharoan'izay koa dia mividy mpiainana tsy mitsanga midina fa miakatra foana ny faharoa raha miheno ny vaovao-pirenena zay tsy ary mbola misy ary karena fo be mitotongana afa-tsy ny amin'izao fitondrana misy zao dia tsapanay fa tokony isy fiovana tanteraka amin'ny fifidianana ho avy ka zany ny andraisanay andraikitra avy aty fotony tompoko fanamby napetraka izy ireo moa ny amberina ny filomarika ara-valomanana amin'ny fitantanana amin'ny firenena mba isiny ny tena fiadanana ho an'ny ambalilanitra nale voninahitra ny fananganana ity foko team tao dingadingana ity ny venivy raiky team loatra mangoro sy ny disy team Ambatondrazaka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana dinika ao malina raha anao teto amin'ny fahitalavitra MBS ny makasika indrindra ny tontolo politika eto Madagasikara ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny toy izao indrindra ny andindiny izay tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny ankamaroan'ny olona amin'izao mahatsiaro fangiry firina amin'ny afitsok'ireo jiolahy ny olona saika hita amin'ny seolany manendrana ny nosy izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay na mbola andro atoandro azy dia misy ireo samy manendaka ankitsiran'izao toa tsy tantaratra loatra ny fandraisana indraikitry ny mpitandro filaminana manoloana izany matetika rehefa vita ny asa ratsin'ireo jiolahy vao tonga ny mpitandro filaminana ary izany indrindra no anisany mampirongatra amin'ny fitsaram-bahoaka amin'izao toa tsy matoky tsony ny rafitra misy eo amin'ny fitsarana amin'ny vahoaka antony ireo sony amin'ny fitsaram-bahoaka izany indraindray aza teo lasa hery famiretina fotsiny andro eo mpitandro filaminana ka lasa tsy matoky azy ireo tsony ny ankamaroan'ny olona fantatra fa magirifiry mahazo ny olona amin'izao fotoana izao dia mbola olefirina dia tsy toherinao foana fa raha ohatra ka tena manao ny asany ara-dalàna mihitsy ny mpitandro filaminana dia tsy misy zao zavatra mitranga azo eritrereto fa mandeha alina range mandeha amin'ny fito menina sasany amin'ny fito anao mamakivaky ny VO sy ny karazany fa maty anao vao tavavoaka avao fatinao mivoaka avao eto andrenivohitra sy ny manodidina eto andrenivohitra sy ny manodidina eran'ny Madagasikara mihitsy raha hoe aloha tsorina ny resaka eran'ny Madagasikara mihitsy fa zao le izy ny zavatra tena mampalahelo indrindra dia tamin'ny 7 tsy nisy afa-tsy gendarmerie reo ny tena mpitandro filaminana teto zany ireo nefa ny amin'izao fotoana izao rehefa tena alalininao le izy reo ny tena namotika napotika vahoaka mihitsy reo anisan'ireo nitondra fangiry firina tamin'ny fitakiana fampidiana ny filoha marika ara-valomanana tandrazana moa ity filoha nasionaly ny antoko vahoaka mirahina ity tamin'ny taona 2004 ary mbola hitondrany takaitra hatramin'izao eo amin'ny fahasalamana izany nahazo azy izany
Amararantsika ny vaovao tahaka ny mahazatra kosa ny famotinana ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany tatery ny andro miaratiana sy manora ndray malala. Maro loatra ireo tsy fitezana eto amin'ny firenena ankehitriny, na io ny sehatry ny politika na toe-karena, indrindra ny sosialim-bahoaka. Jazo le ferina intsony zany, mila say, mijoro sy mandray andraikitra ny rehetra mahalonjany, mba ahafahana manarina sy manafaka ny Madagasikara anaty ny olana maro lafy. Samy maty ny olona tamin'izany fotoana izany satria hanavitra ny Madagasikara. Fa amin'izao fotoana izao, tena tsy manalavitra ireo natao mpanjanaka ny zavatra misy eto amin'izao fotoana izao. Ny dikan'izay mila ny folo antsika malagasy. Tsika ohatra ny tsy tompon'ny tena antsika intsony, ohatra ny hoe tsy tompon'ny Madagasikara intsony tsika raha ohatra ny efa mandika tsika, tsy tompony intsony tsika. Fa andao averina ampilaminana, averina ilay sotoavina malagasy, andao ifotsika raha vao miaraka mihetsika isika vaoaka malagasy, miaraka mitondra fanjakana, miofo ty Madagasikara ty. Fa aza varim-barina ary vaoaka malagasy anao Madagasikara, atsika Madagasikara. Mpitondra mandalo fa atsika foana ny tratra farany eto fa aloha manfo am'izay ary surtout ianareo tanora mandraisa ndraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Miankina fijoroantsika no fanavotana ny firenena. Miankina aminao fanavotana ty Madagasikara tsika ty. Nandritra ity fandarana ity ihany koa no nitondran'ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalamanieviny mahakasika ny fifanatrehana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpikambany gouvernement tanteny vato ny herinandro teo. To tsy tantaratra izay tena zavatra azo raisina nandritra izany ranonambanany. Mpabitolo fotsiny le izy. Ny gouvernement raha teo moa, membre ny gouvernement raha teo moa fahitako azy dia tsisy manao vali-braigina. Valy teny bitolo fotsiny no ataony ary araka ny fitenenina hoe izao ny valy teny ataontsika rehefa tonga ao. Fa tsy mba misy miditra hoe cas par cas amin'ny fanontaniana ny solombavam-bahoaka izay tena matsapa amin'ny marary azy. Tena ohatrany tsy maina amin'ny fiainan'ny olona reto fa zany hoe le vahoaka zany no tena maina amin'le fahasahiranana andavanandro. Fa reto vahoaka reto gouvernement, membre gouvernement reto zany dia tsy mahita an'izany, manao resaka ambony latabatra, resaka effet d'annonce fotsiny fa tsy tena miditra amin'ny tena fiainam-bahoaka zay mahatonga amin'ny teny hoe ty zany maniliky ty gouvernement mialapaty, gouvernement tsy tena mandeha andraikitra fa gouvernement mitondra titre fotsiny fa raha tena hoe andeha andraikiny tena miditra amin'ny fiainana vahoaka izy tsy ohatran'izao ny fiainana andavanandro eny. Ankoatra ireo no mafisy ny tabera Christian fa ny lalam-panorenana mihitsy no fototry ny olana rehetra eto Madagasikara ka mila ovana raha tiana ny sy ny filaminana sy ny fampandrosoana. Rehefa hagnano organisation voaka amin'ny crise manko anao sy misy lalàna fototra aloha dia lalam-panorenana io lalàna fototra niangana amina fifidianana vaovao rehefa avy eo. Ora nefa eo ane le problème foana hitakinay mbola teo ny président Albert Zaf, mbola teo ny président amiral Diderasira ka zay nitaka le conférence sommet mba isiny le base de loi hidiratsika any amin'ny fifidianana vaovao. Ka iny lalam-panorenana sady sy lalam-panorenana tsy fatapatatsiny zany no niangatsika tamin'ny 2013 donc zany mbola misy farasisany iny farasisany zany mbola misy tarazo any fototsy ny tiky fikorotanana politika amin'ny verimberiny ety dio lalam-panorenana io ihany fa satria sika nanana le slogan na le hoe fotom-pisainana hoe fihavanana malagasy fa nefa ny lalam-panorenana copie-coller amin'ny lalam-panorenana ho an'ny vahiny mpamatsy volam-panjanaka atsika eto ara économique amin'izao niova miendrika vaovao manko ny fanjanahana eto. Dia izay ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany azy amin'ny farany hoarona rehefa avy eo ny global news aorin'izay ahoana marina ny horonan tsara arahantsika rehefa avy eo kosa dia mitondra ny lohany teny hoe the war with grand pas ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tompoko.